mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ity fotoana manokana ity izay andraisantsika sy anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe. Mialohan'izany nefa dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay fa mbola miaina amin'izao fotoana izao indray. Ahafahanay mandinga ny teninao ary koa miray ny lalana izay atolotra ao anay. Mingataka aminao izay mba hiteny manoloana anay ary anazava izany araka ny hampianindra fonao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe voavonjin'Andriamanitra. Voavonjin'Andriamanitra. Maly isika dia namaky nijery namakafaka ny Efesiana 2:1-2 ka hatramin'ny 10. Asaiko ianao mbola hiverina hamaky an'izany indray anio satria izany no votoatin'ny resaka hatrany. Hitantsika manko anatin'izany fa manazava i Paoly ao amin'ny Efesiana 2:2-1 ka hatramin'ny 7 ohatra fa ny famonjena an'ireo mpino a Efesosy dia tsy tanterahana noho ny fitondrany tena tsara izay ananany na ny toetra ny Mateo ity. Vao miandony resaka dia voalava fa maty ara-panahy izy ireo izy tsy misy fiainana na fahamendrehana ao amin'izy ireo na dia bitika aza. Voageja amin'ny fahotana tanteraka izy ireo hita ho tsy nanana ny sitrapony izy ireo fa isatana mihitsy ny filana ambany ary ny sain-dratsy no mitarika azy ireo etsy sy eroa. Ny fatany fa tsy fatany ihany koa fa ratsy lavitra no ny any tsy misy aina ara-panahy na fahendrena fotsiny ny toerana misy azy. Toy ny olombelona hafa rehetra dia fahavalon'ilay Andriamanitra marina izy ireo ary mizotra ao amin'ny fiafarany sy ny fitsaran'Andriamanitra. Izay hoe zanaky ny fahatezerana toy ny hafa rehetra hozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsy mifototra amin'ny toetra tsara anana ny famonjena azy ireo fa mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina sy fitiavana izay tsy misy fahamendrehan'ny olona azo anazavana ny antony. Miasa ho azy ireo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny mpamindram-po sy fitiavan'Andriamanitra. Manangana azy amin'ny fahafatesana ara-panahy. Noho ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra dia manao fanandramana mahagaga izy ireo. Dia ny fanarahana ny lalana izoran'i Jesosy mihitsy. Avy amin'ny fahafatesana ara-panahy farany lalina sy fanandevosana. Mampahory indrindra no hitsanganan'izy ireo any an-danitra. Eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao miaraka amin'ny Kristy no fidiran'Andriamanitra an-tsehatra toy ny tselatra ka dia tsy toe-javatra mitsanga tampoka. Mandritra ny androm-piainana mihitsy izany ary maharitra mandrakizay satria tian'Andriamanitra ny aneho ny fahasoavany amin'izy ireo mandritra ny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ao amin'ny famaranany Efesiana ao amin'ny Efesiana 2:2 ihany, izany hoe amin'ny andininy 9 sy ny 10 dia averin'i Paoly eto an-tany resaka. Tiany toetra tsara eo an-tsaina ireo hevitra ireo izay manao hoe asan'Andriamanitra ny famonjenan'ny mpino fa tsy an'ny olombelona. Tsy miainga avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy tsika mihitsy izany no hitsara ny amin'ny ny anao hoe avy amiko no mahavoavonjy ny olona anankiray na no ny asa ataonao no mahavoavonjy azy
fa isika dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany. Fitaovana azy ampiasain'Andriamanitra entina tonga ny sasany ho voavonjy. Tsy misy olombelona afaka mirehare ho ny avian'izany, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mampijoro atsika koa fa nehoana ny fahasoavany ihany koa zany isika dia ny fahasoavany irery ihany. Sangany asany isika ary no foronon'Andriamanitra tao amin'i Kristy Jesosy. Ka izany indrindra zany no angatan'Andriamanitra atsika ihany koa mba hitoerany ao anatintsika, mba hahatonga atsika ho mpanompo mahatoky, ho fitaovana ihany koa ho entina hamonjenany ny hafa, ampanetretena, ampitiavana, any koa ampisahany ny voninahiny sy ny fameraparatany mandrakariva eo amin'ny tontolo rehetra izay misy atsika. Amen. Reny masina tsara indrindra misaotra anao indray ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra anao Tompo izay manome ny teninao any koa ho jiro manazava anay tokoa amin'ny lalana izay diavinay. Mangataka aminao izay mba mpianatra anay mandrakariva ny amin'ny fitondran-tena izay tokony hananay, ny amin'ny toe-tsaina izay tokony hananay, ary koa ny amin'ny fanetretena izay tokony hananay. Tarito amin'ny lalana tokony ho izy izay, ary ampianaro izay mba ho tahaka an'ireo apôstôlinao voalohany, hanana mpitiavana, hanana fandeferana sy fanoloran-tena feno tokoa. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.